azy zany ny tiako amafisina eto ny CNI tsy mpanodikodina vato tsy mpangala bato ary tsy mpanodinodina lisy mpifidianana zany tena mafisiko zany zay zavatra zay milaza ny mandiso an'izay zavatra zay hoe to ty aminay hojerevana lizy tompoko fa tena efa manahirana le fanaratsiana sy ny zavatra tsy mampikorotana n'le firenetsika zany tsy mety tsony zay zavatra zay. Misy ny atao hoe procédure ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao. Ekena ny fiahiahina, ekena zay zavatra tsy mazava rehetrarehetra fa atao ao anatin'ny fanajana lalàna le izy fa tsy tonga de eny amin'ny pahibe maso ary no milaza zavatra tsy voahevitra zany manjary manahirana zany zay zavatra zay. Fa raha ohatra ka misy zany zavatra zany alefa le procédure jerevany be sy ny maro hoe tena mitombona ve sa tsy mitombona hoe zavatra mampalahelo anay ty amin'ny seniany de hatram'izao tsy mahita hoe inona zany zavatra zany hoe tena mandeha makaty aminay fa de hoe ato le zavatra ato amiko ato le izy raha ao aminao le izy hoeto mandeha makaty hitatsika eo hoe mitombona ve sa tsy mitombona ve zany zavatra lazaina zany. Ny zavatra misy ny CNI de manaraka ny ara-dalàna tanteraka. Ny lisy mpifidianana mazava tanteraka ny fitatana ny CNI ny lisy mpifidianana. Raha ohatra ka misy ny zavatra milaza mifanohitra am'izay zavatra zay hoeto eto anatrehanay tompoko jerevanay hoe inona zany zavatra zany fa tsy mitabataba any mbadika any tsy mety zay zavatra zay manakorotana ny firenetsika ny zavatra ohatran'izany zany sa ve zay fanakorotana an'izay no tediavitsika eto amin'ny firenetsika. Misy fifidianana eo de miandry ampitoniana ny voka-pifidianantsika ary raha ohatra ny ka misy zavatra tsy mazava de misy fepetra isan-tokony atao angatahana an'izay zavatra tsy mazava zay fa tsy manakorotana fa tsy mety ny fanakorotanana eto amin'ny tany sy ny firenena satria tony CNI tony de tsy matory andro manalina ny fitediavana ny fandaminana ka tsy ho ekenay kosa aloha ny miteniteny foana zany tsy ekenay zay zavatra fa miala tsiny ako am'izay zavatra zay am'izay zavatra zay zany raha mahery zay zavatra teneniko zay tsy ekenay ny miteniteny foana fa eto le izy teknika io de eto de porofotsika eto inona mampitombona na tsy mampitombona zany zavatra zany fa manjary efa lasa manahirana le trangan-javatra misy eto amin'ny firenetsika zany. Tiako ny manamarina eto ary manamafy fa ny CNI de manana ny fahaleovatena ny tanteraka ary tsy voahozongozon'izaniza zany ao anatin'izay le fahaleovatenan'izay zay zavatra rehetrarehetra natao hatreto dia tao anatin'ny fahaleovatena tanteraka ny CNI fa tsy misy zavatra ahiahina hoe raha mitskombakomba amin'iza na raha mitskombakomba amin'ny ahoana fa fanapakevitry ny CNI daholo ny zavatra zay natao hatreto zany. Ny fahatelo dia ny CNI dia manaja ohatra ny anakan-dremaso ny lalàna ary mitarika ny be sy ny maro zany anaja n'izay lalàna zay satria zay ihany no marika sy fototra ahafahantsika zany tena mitazona ny filaminana de ny fanajana ny lalàna. Ka raha ohatra ny tia misy zany zavatra atao na zavatra lazaina de aoka re tompoko mba ao anatin'izay fanajana ny lalàna zay daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ataotsika. Farany manafatra zahay aoka tsy ny tompontsoa manokana na ny tompontsoana antoko no ibahana ao anatin'ny ady hevitra zay mitranga eto amin'ity firenetsika ity fa zay foana ny mahavoatsika zany ny tompontsoa manokana sy ny tompontsoana antoko no mibahana fa mba jerevo am'izay ny tompontsoany be sy ny maro mba oakytsika rehetrarehetra mba hiaraka ifoa mba hiaraka ho taitra fa ny fifidianana zany eny mandalo fa ny zavatra tediavana de ny filaminana sy ny fandrosoana manarina zavatra tsy mety rehetra eto amin'ity firenetsika ity. Misaotra tompoko.